Zay ny momba ny fiakaran'ny vidin-jiro sy ny vidin'ny rano fa manoloana kosa ny fiakaran'ny vidin-tsolika dia fantatra fa hiakatra 500 ariary ny sarandalana eto Andrenivohitra araka ny nambaran'ny avenivon'ny UCTU taoriany indrindra ny fiakaran'ny vidin-tsolika farany teo ary ny fivoriana ny arahan'ireo mpandraharaha eo amin'ny seha-pitanteram-bahoaka. Antony maro no nahatonga izay fanapa-kevitra izay andeha hoarantsika atao anatin'ity sary manaraka ity ny andindiny mahakasika izay. Hiakatra 500 ariary ny sarandalana ho an'ireo fitateram-bahoaka eto Antananarivo manomboka amin'ny 9 Jolay ho avy izao. Izany hoe nisy fitombony 100 ariary ny vidina tapaka iray. Io ny tapaka atao aorian'ny fivorian'ireo lehibeana kooperativa sy ireo mpanolontsaina androany araka ny nambaran'Andriamatoa Andriambiny Tsolomora Bernardin ny filohan'ny kooperativa pitaterina UCTU. Manoloana ny fiakaran'ny vidin-tsolika io dia tsy maintsy atao hoe nanao kajy nandinika tsara ihany koa. Kajy aloha dia efa nolazaina fa ny any amin'ny tokony ho any amin'ny 500 sy 700 ariary ihany ny vidin'ny ticket anankiray. Fa tokoa ny fandiniana tsara ny resaka fiarahamonina fa efa mividy amin'ny mpanjifa ny zava-misy ainan'ny vahoaka tanterina amin'izao fotoana izao dia anapa-kevitra izahay maro anisa tao amin'ny fivoriana androany zany fa hoakarina fotsiny ariary zato zany hoe lasa 500 ariary zany ny sarandalana fa tsy ho le 500 sy 700 akory. Tsy azo idivirana ny fiakaran'ny sarandalana ho eranty tompona andraikitra ity satria raha toka 3 isanjato ny vola miditra teo aloha no natokana hividianana solika dia lasa 5 isanjato zany ankehitriny. Any ka tsy mahaleo ny sarana ny vidiny. Etsen-dany zany tsy nahazo fanampiana rabola na subvention avy amin'ny fitondram-panjakana tsony ireo mpitatitra tamin'ity taona 2014 ity ary mbola tsy voaray ihany koa anefa ny tamin'ny taona 2014 nanomboka volana aogositra hatramin'ny volana desambra. Tsy tsara hiakatra kosa ny sarandalana raha toka mbola miakatra ny vidin-tsolika.